Amizao ora iresantsika zao dia raha eo amin'ny sehatra nasionaly mizotra araka tokony ho izy ny fikirakirana ny voka-pifidianana na ho an'ny ben'ny tanàna na ho an'ny mpanolontsaina. Raha eo anivon'ny firenena dia ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna dia efa ny 5.20 faingo 1.70 isanjaton'ny fitanana-tsoratra mirakitra ny voka-pifidianana no efa vita kirakira 85,71%. Raha ho an'ny fifidianana mpanolontsaina dia ny 3.70 faingo aotra 3 isanjaton'ny fitanana-tsoratra mirakitra ny voka-pifidianana no efa vita kirakira. Arak'izany dia mizotra tsara ny fikirakirana ny voka-pifidianana raha ho an'ny Analamanga manokana. Ho an'ny Analamanga manokana dia 3.70 faingo 5.30 isanjaton'ny birao fandatsaham-bato no efa vita kirakira ankehitriny ho an'ny ben'ny tanàna. Ho an'ny mpanolontsaina kosa dia ny 2.70 faingo aotra 7 isanjaton'ny fitanana-tsoratra ny voka-pifidianana no efa vita kirakira. Zay ny amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Ho amin'ny taham-pandraisana anjara kosa dia eo amin'ny sehatra nasionaly ny taham-pandraisana anjara ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna raha Madagasikara ray manontolo no atambatra dia mahatratra 1.70 faingo 7.50 isanjato 41,59% ho an'ny ben'ny tanàna. Ny taham-pandraisana anjara eo amin'ny sehatra nasionaly ho an'ny mpanolontsaina dia 1.70 faingo 3.50 isanjato na 41,53%. Ny taham-pandraisana anjara ambony indrindra raha ny faritany no jerena dia tany amin'ny faritany ny Toliara 7.70 faingo 2.30 isanjato 47,32%. Ary ny taham-pandraisana anjara ambany indrindra raha ny faritany no jerena dia ny faritany n'Antsiranana 7.30 faingo 20 isanjato. Raha ny faritra indray no jerena dia ny faritra manana taham-pandraisana anjara be indrindra tamin'izao fifidianana zao dia ny faritra Androy 4.50 faingo 70 isanjato. Ary ny taham-pandraisana anjara ambany indrindra raha ny faritra no jerena dia ny faritra Analamanga 30 faingo 7.30 isanjato. Ho an'izay totanisy zay ihany dia tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna tamin'ny taona 5.24 dia ny taham-pandraisana anjara teo amin'ny sehatra nasionaly 5.30 isanjato. Tamin'ity zany averiko indray 1.70 faingo 7.50 isanjato. Ny taham-pandraisana anjara ho an'Antananarivo tamin'ny taona 5.24 dia 9.20 isanjato tamin'ny taona 5.24. Ho an'ny fikirakirana ny voka-pifidianana zay ihany dia eo amin'ny sehatra nasionaly dia mbola misy sampana-palisa vato eny anivon'ny distrika anaky 5 amin'ireo 9.70 sisa no andrasana. Zany hoe ny an'ny Besalampy, Maintirano, Antsalova, Mananaravaratra ary Miandivazo. Ny efatra voalohany zany hoe Besalampy, Maintirano, Antsalova, Mananaravaratra dia vita androany ny asany SRMV ary iainga anio ihany. Fa ny an'ny Miandivazo no ny fahasimban'ny fiara zay naka ny vokatra tany amin'iny commune any Akavandra sy ny manodidina azy any avaratry ny distrika any Miandivazo iny zay raha antsika malala ny fahasarotana. Fiara no nakany amin'iny Akondromena, Betsipolitra, Akavandra sy ny sisiny dia omaly vao tonga tany Miandivazo ireo antota taratasy mpifidianana avy any amin'iny faritra iny. Dia mbola miasa mihitsy zany ny SRMV dia mety ho androany hariva na rapitso ho anainga hiala any Miandivazo. Araka ny fahafantaranareo azy dia makany amin'ireny vohim-paritany zay misy azy zany hoe any Toliara.
zay zany ny amin'ny hoan'Antananarivo moa zany dia omaly efa feno tanteraka ireo SRMV 520 ato anatin'ny faritan'Antananarivo ary dia efa mamaraparana ny fikarakarana voka-pifidianana isika araka volaza teo efa 370 fa 320 isanjato ny vokatra nefa vita kirakira. Raha izay antotanisy zay zany dia azon'ny seni ambara fa tsy hisy olana ny hanatrarana ny famoahana ny voka-pifidianana feno vonjomaika mialohan'ny fetim-potoana izay napetraky ny lalàna ny hoe tsy tokony ho tara mihoatra ny fa 12 ny volana desambra. Zany hoe amin'ny herinandro ambony io dia ivoaka avokoa ny voka-pifidianana rehetra vonjomaika feno isaky ny faritany eny ary araka ny fanambara tamintsika hatramin'izay dia ny rafitra manokany seni eny anivony reny vohim-paritany reny no mamoaka ny voka-pifidianana vonjomaika ao amin'ny faritany. Mikasika ny fifanolanana ara-pifidianana na ny contentieux électoral amin'ny androny androany satria rahantsika malala fa nanomboka tamin'ny alakamisy teo no misokatra ny fetim-potoana ho fametrahana ny fitoriana ho an'izay fitoriana mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fampelezan-kevitra sy ny tsy fanarahan-dalàna nandritry ny andro ny latsabato ka hatramin'ny androny androany dia raha ho an'Antananarivo manokana dia mahatratra 120 no fitarainana voaray ka ny 40 amreo dia fitarainana mahakasika ny fifidianana be ny tanàna ary ny 5 amreo dia fifidianana mahakasika ny mpanolontsaina ho an'Antananarivo zay. Fa eo amin'ny sehatra nasionaly dia mahatratra 230 no fitoriana voaray tety anivon'ny senia zany hoe tsy voatery teto alarby ihany fa misy ny tany Tuiliara, misy ny tany Fianarantsoa, misy ny tany Tomasina satria misy rafitry ny seni reny 230 no voaray ka ny 420 amreo fitorian'ireo dia mahakasika ny fifidianana be ny tanàna avokoa ary ny 8 dia mahakasika ny fifidianana mpanolontsaina. Ny ety amin'ny senia zay nambary zay fa ny teny amin'ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana ihany koa dia nahavoaray fitoriana mahakasika an'izao fifidianana zao. Ho an'ny faritan'Antananarivo hatramin'ny androany dia fitoriana 10 no voaray teny anivon'ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana ho an'Antananarivo. Fa raha ho an'ny manerana Madagasikara 420 aloha hatramin'ny androany no tafapetraka eny anivon'ireo fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana misy manerana nosy. Misy ihany koa ny fitoriana apetraka eny amin'ny fitsarana mbara tonga voalohany manodidina ny fifidianana ihany. Toy izay nareo hoe fa inona no antony isiny fitoriana manodidina ny fifidianana makeny amin'ny fitsarana mbara tonga voalohany satria mety misy ireo fandikan-dalàna tena miendrika adieloka penal nandritry ny zotra-pifidianana. Ohatra nandritry ny fampelezan-kevitra isy fanalam-baraka, nandritry ny fampelezan-kevitra nisy fidirana amin'ny fiainan'ny olona manokana, nandritry ny fampelezan-kevitra mety nisy ny fandratrana sy ny sisa. Ireny dia makany amin'ny fitsarana sahana ny adieloka. Raha mbola ho tsinjaraitsika ireo zavatra eo dia misy ny fitoriana mahakasika tamin'ny fampelezan-kevitra, misy ny fitoriana momba ny androm-pifidianana mihitsy dia misy moa ny antotanisa zay azo omena anareo amin'ny antseprieny mihitsy mahakasika an'izay. Ka mikasika an'izay fifanolanana eo amin'ny lafiny ara-pifidianana izay indrindra dia ho an'ny faritan'Antananarivo manokana dia nametraka fa hatramin'ny zoma ho avy izao amin'ny 20 oratoandro no fetim-potoana farany ahafahana handray izay fitoriana sy fitarainana apetraky ny rehetra zay mananjo anao an'izany mahakasika ty fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina ity. Ny antony dia satria araka ny voalaza teo
efa ho vita ny fikirakirana ny voka-pifidianana, hiezaka amoaka ny voka-pifidianana tsika amin'ny herinandro ambony. Zany araka ny voalazan'ny lalàna dia mandra-pahatonga zay famoahana ny voka-pifidianana zay no azo apetraka ny fitoriana. Fa kosa ho an'ny fangatahana fampitahana, ho an'ny fangatahana fampitahana ny fitanana an-tsoratra zay hatramin'ny andro ny androany ray ihany ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra voaray teto amin'ny faritany n'Antananarivo. 10 no isan'ny PV izay nangatahana fampitahana ary ny ray tamin'ireo ihany no nahitana tsy fitoviana. Ka rehefa misy moa ny tsy fitoviana dia miaraka manao fitanana an-tsoratra ny CENI sy ilay candidat zay nangataka fampitahana, milaza mazava tsara amin'ny fitsarana no hoe rehefa nataonay ny fampitahana dia tsy mitovy, misy kosikosika, mifandiso ary ananana ahiahy ity fitanana an-tsoratra tato amin'ny birao fandatsaham-bato ananana ity ka angatahana ny fitsarana ijery akaiky ary andray ny fepetra tokony ho raisina amin'izany. Candidat iray zany no manangataka fampitahana fitanana an-tsoratra, PV 10 no nentiny, ny ray tamin'ireo no nahitana tsy fitoviana. Araka nambara teo dia hatramin'ny zoma zao zany amin'ny 20 oratoandro ny febitaora farany ahafahantsika mandray an'izay fangatahana fampitahana ny fitanana an-tsoratra zay. Fa ny fametrahana ny fitoriana kosa dia mandra-pahatonga ny andro zay amoahan'ny CENI ny voka-pifidianana vojomaika dia raisina hiatrany ny fitoriana izay apetratsika. Raha ho an'ny faritan'Antananarivo dia tsara angamba ny ahafantarantsika hoe inavy ny karazan'ireo le fitoriana zay napetraka ireo raha ataontsika ambangivangony. Ohatra zao ny teto Analamanga moa zany no resahantsika tany district Navaradrano dia misy commune anankiray fitoriana mahakasika diffamation, zany hoe misy fanalam-baraka nandritra ny fampielezan-kevitra zay ataoko hoe zavatra betsaka ny trano. Tany Antsizorobe, défaut de démission effective, zany hoe misy tokony nametra-pialana latsaka candidat nefa dia anarany ihany nametra-pialana fa mbola nampiasa ny fitaovam-panjakana sy ny fitaovan'ny sehatra zay niasana. Tany Ankazobe dia tamin'ny andro mpifidianana no nametrahany fitoriana, misy mpifidy izay ataoko hoe nisoratra anarana atao anatin'ny lisy mpifidianana nefa tsy nitondra kara-pifidianana izy, tsy navelany membre ny bureau de vote Andatsabato. Za zao dia hitanareo impiry zahay eto no miteny hoe na tsy misy kara-pifidianana aza dia mahazo Mandatsabato ihany, nefa dia manao ny ataony ny mpikambana ny bureau fandatsahambato. Ny tany Atsimon-drano, tany Ampanefy dia misy fitoriana ihany koa, vita ny Latsabato nakatona mihitsy aloha ny bureau fandatsahambato dia tao ny konikonina tao nandritry ny adiny 2 zay vao ny sokafana zay vao natao ny fanisambato. Impiry ny eto amin'ny CENI no milaza fa zany fanisambato zany dia tsy maintsy atao eo no eo ao anatin'ny trano fandatsahambato ary atrehny be sy ny maro. Zany ny zava-misy. Tany Anosy Avaratra dia voalazan'ilay fitoriana ato fa misy fanodikodinana ny voka-pifidianana. Ny tany Antsirabe voalohany, tany Vakinankaratra, ny andro zareo ndray dia fangatahana hijery ny lisy mpifidianana sa tsy pio rehefa avy eo. Ny tany Manjakandriny fanalam-baraka, ny tany Ambohidratrimo nisy bulletin précoché raha ny fitoriana sy ny sisa sy ny sisa. Be dia be ireo ny voalazako teo hoe 420 ny totalin'ny fitoriana voaray hatramin'ny androany aloha. Mbola misokatra io fandraisana fitoriana io mandra-pahatonga ny andro amoahana ny voka-pifidianana vojomaika. Ho an'ireo fitoriana izay mangataka fampitahana ny fitanana an-tsoratra, mangataka ny fampitahana ny lisy mpifidianana
na voaray taratasy manoka avy amin'ny candidat iray teto Antananarivo ny CENI omaly tolakandro mangataka ny fampitahana ny lisy mpifidianana voasonian'ny mpifidy tany amin'ny birao fandatsaham-bato tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo. Averiko indray zay ny taratasy voaray eto amin'ny CENI satria indraindray misy vaovao hafa ny voalaza ny mpampalala vaovao hoe mangataka fampitahana ny lisy mpifidianana. Tsy zay le fangatahana voaray taty fa hoe fangatahana fampitahana ny lisy mpifidianana voasonian'ny mpifidy voasonian'ny mpifidy tamin'ny andro ny fifidianana lay voasonian'ny mpifidy tamin'ny fahafito amby roapolo ny volana Mai nanaovana fifidianana solombavam-bahoaka sy lay nisoniavin'ny mpifidy tamin'ny fifidianana zay natao ho an'ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina farany teo. Ny fanazavana azon'ny CENI omena dia tsy afaka miala amin'izay voalaza ny lalàna. Raha ohatra ka fampitahana ny lisy mpifidianana tamin'ny solombavam-bahoaka sy ny lisy mpifidianana zay nampiasaintsika tamin'ny fifidianana be ny tanàna dia mazava ny voalaza ny lalàna fa zotsika rehetra zany. Zotsika rehetra zany. Azony rehetra jerena ny lisy mpifidianana. Jerena fa tsy hoentina mody satria tsy misy olon-tsotra anana zoa hitazona na hanana any aminy zany lisy mpifidianana zany. Ny lisy mpifidianana zay atotan'ny CENI dia anakefatra. Ny anakiroa amin'ireo mijanona ny amin'ny birao fandatsaham-bato anatotosana ny latsabato. Ray liste électorale de vérification, iny lay jerena alohan'ny hiditra ao amin'ny birao fandatsaham-bato hoe ao anaty lisitra ve sa tsy ao anaty lisitra. Faharoa ao anatin'ny birao fandatsaham-bato ihany iny lay lisitra anaovana soni rehefa avy mandatsabato. Ny lisitra fahatelo mijanona ny amin'ny lehibe ny fokotany, any lisitra fahaefatra dia mijanona eny amin'ny ratsamangaiky ny CENI eny anivon'ny distrika. Na ny CENI foibe aza tsy manana version papier ary tsy manao soni an'izany lisy mpifidianana zany. Zany tsy tokony hisy olona tsotra afaka anana zany lisy mpifidianana zany raha ny voalazan'ny lalàna. Fa kosa zony rehetra ny mijery an'io lisy mpifidianana io eny amin'ny fokotany sy eny amin'ny ratsamangaiky ny CENI anivon'ny distrika. Ka ho an'ny olona rehetra zany izay te hanamarina ny lisy mpifidianana na tamin'ny solombavam-bahoaka na tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany teo dia isaorana mialoha izy amin'ny fandraisana andraikitra. Isaorana mialoha fa dia omena toromarika ary zay koa ny voalazan'ny lalàna malalaka ny fijerena ny lisy mpifidianana eny amin'ny fokotany sy eny amin'ny ratsamangaiky ny CENI eny anivon'ny distrika. Iny zany tsy misy olana ka raha misy ny manana aya, raha misy ny mahita tsy ara-dalàna dia entanina izy ireo ametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ary ihany koa ametraka ihany koa fitoriana aty amin'ny CENI mba hahafahan'ny CENI anao ny fanadiadiana ka ahitanay hoe iza amin'ireo olony CENI zay tomponantoka amin'ny fikirakirana ny lisy mpifidianana no tomponandraikitra tamin'izany tsy fanaran-dalàna zany mba hahafahan'ny CENI mandray fepetra na mametraka fitoriana mihitsy koa aza ho azy tomponandraikitra tamin'izany. Amarin'ny CENI zany fa ny voalazan'ny lalàna dia hoe ny lisy mpifidianana zay nampiasaintsika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo ihany tsy azo ampina, tsy azo analàna no tokony nampiasaina ary nanomezanay toromarika tokony nampiasaina tamin'ny andro ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Noho izany zay rehetra mety manana aya sy mety mahita tsy fanarahana an'izay voalazan'ny lalàna zay dia malalaka izy ny anao fanamarina eny anivon'ny fokotany avoakan'ny fokotany le lisitra zay nampiasaina
tamin'ny solombavambahoaka sy ny lisitra nampiasaina tamin'ny ben'ny tanàna na ihany koa eny amin'ny CED ratsa magaiky ny senia eny anivon'ny district. Fa kosa raha le fangatahana nataon'ny candidat omaly dia tsy zay fa fangatahana fampitahana ny listim-pifidianana voasoniany ny mpifidy nandritry ny andron'ny latsabato tamin'ny fifidianana solombavambahoaka sy tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Ka raha azonay natao dia ataonay toy n'ilay torohevitra zay nitenenina teo ny hoe eny amin'ny fokotany misy, eny amin'ny distrika misy, fa raha ilay vita sonian'ny mpifidy tamin'ny andro mpifidianana na ny senia za tsy afaka mikitika an'iny satria ireny nantsoina hoe antota taratasy saripady zay nanatotosana ny fifidianana ka anjara ny fitsarana mahefa dia ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana zany ho an'ity fifidianana ity no manana fahefana feno ikitika sy anamarina momba n'ireny antota taratasy zay nampiasaitsika tamin'ny andron'ny latsabato reny. Anisan'izany ny biola tatokana, ireo vato fotsy, ireo vato maty, ireo vato manan-kely sy ireo zavatra samihafa ireny raha ohatra ka tianao fanamarinana an'ireny dia eny anivon'ny fitsarana no manao ny fangatahana. Noho izany dia efa novalinay moa ny taratasy zay nalefa n'ireo candidat mangataka ny fanamarinana zany listim-pifidianana zany ka izay no navalinay azy ireo ny amin'ny hoe listim-pifidianana dia misy any amin'ny fokotany sy any amin'ny district. Azo amarinina any satria iny ihany le nampiasaina nanaovana sonia tany amin'ny Biraofan-Datsambato satria iny ihany no nahodana. Ka fa raha ohatra kosa ka ilay vita sonia mihitsy no tadiavintsika dia ny lalàna koa nge mametraka fa azo atao no manao fampitahana eny anivon'ny fitsarana. Zay koa zany dia mba ampahafantarinay etony satria zay ny voalazan'ny lalàna tsy ety anivon'ny senia ihany na any amin'ny ratsamagaiky ny senia ihany na any amin'ny SRMV ihany ny azo anaovana fampitahana fa azo anaovana fampitahana ihany koa ny eny anivon'ny fitsarana. Koa ny eto anivon'ny senia zany araka ny voalazan'ny lalàna dia ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra ny voka-pifidianana ihany, confrontation des procès verbaux des résultats zay no ataontsika eto. Fa raha ohatra ka mahakasika zavatra hafa hoe famerenana hanisa ny vato manan-kely zany hoe hanao recomptage de voix tsika any fitsarana zay. Raha ijery ny listim-pifidianana misy soniany ny mpifidy tamin'ny andro mpifidianana dia any fitsarana zay. Zay zany fa izay kosa dia mampirisika ny anaovana fanamarinana eny anivon'ny fokotany sy eny anivon'ny district. Zay amin'ny ankapobeny raha iny fangatahana anankiray iny zay tany vakinankaratra koa moa misy toy izany fa tsy niteto ihany. Ankoatran'izay efa miresaka listim-pifidianana ihany isika be loatra ny resaka mandeha momba azy io sy ny